malgasy dia nany historien frantsay io nany historien malgasy dia samby manaika fa ny société secrète no napopoka ny tolom-panafahana tamin'ny fito amby efapolo ny fikambanana miafina jiny zay ny ray aman-dreny Mojajaona no namokona azy mazava io miloko mainty sy fotsy angambana hoe noir sur blanc le fiteny azy eo amin'ny tantara-pirenena na any amin'ny archive ny ataoko hoe any Aix-en-Provence any Frantsa ny archive frantsay ny miaramila frantsay na any amin'ny académie de l'histoire atsika eto Madagasikara fa ny historien rehetrarehetra zany dia samy miaiky fa ny fikambanana miafina jiny no napopoka ny tolom-panafahana tamin'ny 47 ary ny ray aman-dreny Mojajaona no namokona azy ny antoko monument zay tariko ankehitriny zay ny ray aman-dreny Mojajaona ihany koa no namokona azy zay déclinaison zany en lutte politique ny société secrète dia ny ray aman-dreny Mojajaona namokona azy zany no mitarika an'izany ankehitriny raha ny tena mariny rehefa misy ny fankalazana toy izao dia tokony ny olona zay tompon'antoka dia tokony voasa foana zany ao anatin'izany cérémonie zany ny tena koa moa zany na dia tsy nisehatra tanteraka tao anatin'izay dia ataontsika hoe mba manana ihany le laharam-boninahitra farany ambony zany les grandes croix de première classe eto amin'ny firenena raha ny protocole eto amintsika zany dia raha ny atao hoe ny texte eto amintsika rehefa misy ny événement toy izao dia tsy tokony ho adino protocole ny fanasananay ka raha tamin'ny 7 févroary aloha zany dia volontairement ny monument ny tenako moa zany no manao manokana satria tsy mitovy ny fomba fankalazana sy ny fahatsiarovana an'le hoe événement du 7 février zany 2009 fa raha amin'ny fête nationale ny 26 juin ny 29 mars dia tsy fantatro hoe iza no tompon'antoka amin'ny protocole ny fanjakana iza no responsable volontairement et politiquement iniavana ve le izy fa raha ny tena marina dia ny tenako zao ny tokony ho isan'ny voasa voalohany amin'ireny zavatra ireny ka valiko le fanontaniana hoe fa maninona dia tsy avy aminay fa avy amin'ny fanjakana ny mpitondra fanjakana no na manao finiavana tsy manasa anay na no ny antony aka protocole zay ataoko hoe tsy mipetraka araky ny tokony izy angambany fa dia na ny tenanay aragaga hoe raha misy ny olona tokony ahatsiaro an'izany hotsarovana amin'izany dia ny fikambanana miafina jiny ny antoko monument zay déclinaison politique an'izany fikambanana zany ary nanisy aka ny MDRM fatatsika nge fa ny MDRM dia nitaky ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara eo anivon'ny fikambanam-be ny frantaina dans la communauté frantsay angamba ny filaza azy tamin'izay fotoana izay ka hitatsika koa fa nandefa message nge ny MDRM hoe provocation na tsy azo atao ny hoe ajanony io tolona ataonareo io ka maninona aka raha ohatra ka ny MDRM no kalazaina hoe oviana ahitana sy angadina nanana an'izany fa maninona no ankalazaitsika le tolona zay ny MDRM no nanakanazy fa maninona tsy ny antoko miafina jiny le fikambanana miafina jiny zay nanapoka an'le fietsehana zay ankalazaitsika androany no ankalazainy zany zavatra zany teneniko satria misy fiantraikany amin'ny tantaratsika ary zany mbola adievitra androany hoe mahatonga ny hoe voahaja ve ny tolona tsy voahaja ve ny tolona tanke ny tantara tsy ajaitsika araky n'izay fomba nitrangany dia tsy maintsy ohatran'izao foana ny ainan'ny firenetsika ka atoraka zany ho an'ny an-tsain'ny Bahalala fa dia anjaran'izay mandray azy zay tokony andraikitra tokony haino an'izany no tokony anitsy satria tsy zahamonja roy ndefo no olana eto amin'ny fanasana fa le tantara-pirenena mihitsy zany ny MDRM zay nanakana an'le fietseham-bahoaka no ankalazaina ho nanao ny fietseham-bahoaka fa le fietseham-bahoaka zay fikambanana miafina nanao azy
dia aletika any ambany tany ka zay zavatra zay dia misy fiantraikany dia manaraka ny onja foana zany tsika ankehitriny a dia le tena fitakiana marina zany zay nitakiany olona reo a dia tsy fantatra hoe totofana fa le afaka misantroka sy afaka hoe manaraka ny onja moa zany na misurfe eny ambonin'ny onja foana zany a no manjaka eo amin'le tantaram-pirenena ka zany zavatra zany a dia anjarantsika no manitsy azy fa na ny folo alindara dia hitatsika fa izy a no tomponantoka amin'ny fanatanterahana ny 29 mars 47 manana ataontsika hoe cellule na histoire nge ny folo alindahatsika ka move zany ny tantara ianaran'izy ireo ny diso a fa anjarany zareo moa zany a satria ry zareo a no mitondra avo an'izany fahaleovan-tena pirenentsika zany ankehitriny dia hanatrika ny fametrahana fizam-boninkazo izay totosan'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara sika sy ireo mpianatra dia iangaviana-panajana ireo mpianatra zany mba efa hiomana amin'ny toerana sy ny fanatotosana izany fanateram-boninkazo izany. Aorianan'izay dia isy ny sonnerie à mort fa indrindra ny fanajana ny 2 minitra fahanginana no ny fanahin'ireo ray aman-dreny namony ainy ho an'ity firenena ity.
ankehitriny dia anatrika ny famelomana indray ny afa-tsy maty isika ankehitriny izay totosainy Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara sy Andriamatoa Jeneraly Ministry ny Ministry ny Folo Alin-taha. Zaho dia efa miomana zany le ao amin'ny VVTM hanatotosa ny hira izay efa nomanin-jareo amin'izao fotoana izao.
ankehitriny kosa dia anaraka ny tononkalo izay totosainy avy ao amin'ny taniketsa fanilony 7 marsa 7 isika. Tulpafana 7 mars 7 teto Madagasikara. Daty manatantara ho an'ny gasy manontolo lay arivo 700 taona 7 martsa no andro nofinity na novana ny tantara na noera na ny dity ny rehetra no ny oko fa feno ny kapoka na notra ny jadona ny rotra ny trotra nandahankitsirano ny baikondreo voanjo fefaleon'ny fanimpona fa nandevozany isan'andro ny vadika ny rasaka legasy an-tanam-polo no lasa saifazasy ny vadika amono ny taky fahafahana izy ho an'ny tanindrazany namerenana ny zony sy izay rehetrarehetra gazany ny enzana ny tady fireo vozonkoa namany nampitombony eritafika ny anty Senegal nandeha ny vonomoka maro anisabeny lavo fizaliana sy abibina tamin'ny velona faba kikasansy tamin'izany tsy nisy fitsarana tsy nisy nakama amin'ny aina tsy nitandro izay asa sarany fa niady sy ny lofo ho an'ny zanaka mampara ny tolona mifono ho an'ny Madagasikara. Lasy ireo mahery fo fanavelana ny mamy anjarantsika kehitriny no mitantana ny tany andeha mba ho tohizana ny tolony matesany tsy ho avelo faty maso izay mba viana rehetrarehetra. Tsy natehaka mafy be izay tononkalo izay dia mbola ry zareo avy ao amin'ny taniketsa fanilony 7 marsa 7 kosa no arahantsika izao hanao ny fampisehoana antsehatra izay ho aseho andry zareo ka dia ampanajana trany no iangaviana andry zareo handroso eo an'ny lohany. Tarakevitra amin'ity taontia tolom-panafahana fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana. Izao dia ampisehoany sorady mahakasika ny 7 martsa 7 reto mpianatra avy ao amin'ny lycée moderne Peflo. Manandanja tamin'ity tantarantsika teto Madagasikara mantsy satria tamin'io ny boirany tolona nataon'ny malagasy nanoerana amin'ny fanjanahantany ary nitakiny reto ray aman-drentsika ho an'ny fahafahana sy nanoerana ny tsirariny mizara telo miavaka tsara ny seho izay ho asehony zareo dia manambara ny zava-niseho talohan'ny torona tao anatin'ny tolona ary ny vokatry ny tolona. Misy ny tovovavy sy tovolahy izay tratran'ny ansa terivozina sy ireo fomba nitrohan'ireo voageja tamin'izany andro izany. Dia nisy ihany koa ny fivoriana miafina ary mifampiantso ireo mpitalitolona tapaka ny hevitra fa andao tsy anaika fa ametraka amin'ny paikady entina andresena ny tolona. Tsy ny tovolahy ihany nefa no ny tolona tamin'izany fotoana izany fa nisy ihany koa ny tovovavy indrisy nefa fa tsy mbona nanana an'ireny fitaovam-piadiana mehery vaika ireny tsika tamin'izany fa ny herintsandry sy ny heritsaina no entina niadika dia resitsika satria misy ihany koa ny namadika tao. Dia ho marika ho faharesentsika dia nanangana ny saina fotsika tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaiky ny resy nefa reto mahery fotsika fa nisy ny tafatsoaka tamin'izany. Nampivory ireo mahery fo izy dia niteny hoe tsisy manaiky resy izany eto fa andeha hitolona dia natsangana indray ny sainam-pirenena malagasy satria nahazo fahafahantsika taty aoriana. Raha fitrinina foy dia tantara tena nampalahelo tsy maty ao-potsika ary nanamarika amin'ny fanjanahantany
ary nisy ireo olona zay tena nampitsaliana singianina manokana izany ny tany Manakara sy Moramanga. Ankehitriny dia tsarotsika foana izany satria fampatsiarovana antsika ny tantara nisy tamin'izany fotoana izany koa dia aokaritsika mba hoaopitsika tsirairay avy ny afim-pitiavan-tanindrazana eo anatrehan'izay dia tsy ho adino ihany koa ny fanavaozana ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny soatoavina malagasy dia ny fifankatiavana, ny firaisankina, ny fifandeferana. Manasa antsika rehetra ary anasa ny seho izay ho ataon'ny reto mpianatra. Mendrika nomena tehaka mafy dia mafy ro ankizy mpianatra izay nandotosany ny seho an-tsehatra teo iny satria dia tsapa tokoa fa dia mbola mamelombelona indray ny afy mpitiavan-tanindrazana ao am-potsika tsirairay avy iny seho an-tsehatra iny ka dia mendrika ny tehaka mafy be. Ankehitriny kosa isika dia hanaraka ny fanolorana ny solom-body akoho sy ny harona voasesika ho an'ireo akanga sisy ananamborana izay nanatrika sy ny aina iny tolo-panafana tamin'ny taona 1790 iny koa manainga mpanajana any Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika sy ireo manam-pahefana anatotosa izany. Giorni ha fatto come ha detto
Dia loatra ny andro sisa ka oaka hitariko ilay paradisa tsy hevitra trano ny ambany tany fonena ratsy tomany. Dia loatra ny andro sisa ka oaka hitariko ilay paradisa tsy hevitra trano ny ambany tany fonena ratsy tomany. So finira tokoa. Iny ary lasy tompoko vavy toy izay sy toy izay ny lanonana nankalazantsika ity fahasivy amby fitopolo taona ny tolom-panafahana 7 amby 20 marsa taona 7 amby 1970 ity ka dia tsy hainy tsy hisaotra tsy menakavy tonga nanotrona izao fankalazana izao indrindra Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara mivady sy ireo mpanolontsaina avy Repoblika indrindra ireo manam-pahefana rehetrarehetra tsy fidia tsy avahana fa dia saorana itsika rehetrarehetra tonga ihany koa nanotrona na fohy fotoana izao fotoana izao ka dia ankehitriny dia andao antsika Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izy no andeha voalohany ary arahan'ireo manam-pahefana zay tsika menakavy vao miara mandao an'ity toerana ity. Saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Teto amin'ny fasany mahery foa rehefa avy eo dia isy ihany koa ny etsika ho aneto Antananarivo renivohitra etsy amin'ny Ambosatovo izay misy ihany koa ny tsangambato ny Jean Ralaimongo izay mitahiry ihany koa ny fifandrohizantsika tao anatin'izany hoe fiarahana tamin'ny zareo Frantsay ny fialana tao anatin'ny vahoan'ny Frantsay izay misy ilay zaridaina mahafinaritra tazanana ihany koa avy hatrany ny ery Analakely sy ny manodidina. Ankoatr'izay ihany koa dia mbola isy etsika ho an'ny toerana lehibe manaraka dia ny eny Moramanga izay anaovana an'izany hoe fotoam-pahatsiarovana izay tsy Moramanga ihany anefa fa manerana ny nosy indrindra ny tany Manakaratany izay tena nisiny ilay fikomiana mahery vaika nisiny ilay hoe ambopony tsirairay nitroatra tao anatin'izany fitiavan-tanindrazana izany dia samy manamarika an'izay avokoa ireo toerana eto Madagasikara misy an'izay fasany mahery fo izay fa raha fitiantsika dia feno 7 amby 70 taona nisiny tolom-panafahana teto Madagasikara 7 amby 90 taona nisiny etsim-pahatsiarovana ny 7 amby 20 marsa 7 amby 700 amby arivo fa efa mandao an'ity toerana ity arak'izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara izay miaraka amin'ny Ramatoavadiny mitronon'ireo manam-pahefana ambony ihany koa ao anatin'izao fotoana izao izay no fialan'ny filohan'ny fanavaozana izany teto amin'ity sehatra lehibe izay mitahiran'ireo razabe antsika mitahiran'ireo olomanga ny firenena mitahiran'ireo olomalaza ireo araka ny efa nolazaiko dia tamin'ny taona 1 amby 20 no nametrana ny nofo mangatsika ny filohan'ny Repoblika